Rahabatsika atao amin'ny YouTube ho an'izay mankafy mijery atao amin'ny YouTube dia efa misokatra ny YouTube amin'izao fotoana izao tahaka ny sokafan'ny Facebook dia zay mahazo azo kokoa ny atao amin'ny YouTube dia afaka miditra any zay atao amin'ny Facebook dia atao amin'ny Facebook, samby mazava daholo na ny sary na ny feo raha ny fahitako azy. YouTube moa mazava kokoa kanefa ny Facebook koa tsy latsaka. Tahantsika mianakavy ny tompo. Pasteur Isidore Andrianirina ny anarako, atao amin'ny fandarana ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina, mizara amintsika ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, fahalalana avy ao amin'ny soratra masina, fanambarana mandritra ny efatr'andro anatin'ny herinandro, isaky ny alina toy izao dia ny talata, ny alarobia, ny alakamisy sy ny zoma no andraisantsika an'izany atoato. Tombo hitantsika mianakavy, maro amiko amintsika nefa manomboka misitraka an'ilay fandarana vaovao amin'ny Impact TV, radio, télévision atao amin'ny Facebook, ao amin'ny pejy Pasteur Isidore Andrianirina. Mino fa mahery nareo amin'ireny fandarana ireny, mahasoa nareo ireny fandarana ireny. Hitako efa manomboka maro nareo no mankafy, mandray lesona, mandray hery ao anatin'ireny fandarana ao amin'ny Impact TV izay mandeha isaky ny amin'ny 5 ora ireny. Ialana tsiny moa ireo olona fa noho ny antony ara-teknika avy ety aminay dia misy ny ahoana moa zany ny fiovaovan'ny fotoana andehanany. Nanay izy io resaka réseau, indraindray olana avy ao amin'ny Facebook mihitsy dia lasa miovaova le fandehanany, fa tokony amin'ny 5 ora latsaka fahefany zany no andehanan'ilay izy isan'andro. Fa noho izay olana ara-teknika izay dia misy fotoana tara kely ny fandehanany, fa hiezaka izay hanatsara ny zay azonay hatsaraina mba ahafahantsika tsirairay avy misitraka fahasoavana amin'ny alalan'ny Impact TV. Ivavaka isika raha eo misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny ahafahana mitory sy mampianatra ary mampafantatra ny zavatra tokony ho fantatra amin'ity anio ity. Ny anja sy ny dera ary ny voninahitra rehetra dia ho anao irery ihany, hoento lalina zay atakatra sy afantatra mba tsy ho potehany tsy fahalalana ny fiainanay, potehany hera zay tsy tokony hamotika anay ny fiainanay. Hoento atakatra izay, hoento ahalala izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ia, zava-dehibe re olona ny fanananao fahalalana, indrindra fa ny amin'ny zavam-panahy. Baiboly dia milaza hoe fantaro ny zavatra rehetra azono mafy izay tsara. Fantaro ny zavatra rehetra azono mafy izay tsara. Ilaina ny ahafantarantsika zavatra maro, ilaina ny ahafantarantsika ny zava-miafina izay tsy hitantsika maso, ilaina ny ahafantarantsika ny zavatra misy marina, ilaina ny mahalala zavatra, ilaina ny mahataka-javatra. Indrindra fa ireo karazana olana miseho eo amin'ny fiainantsika zay tsy hitanao zay amahana azy, ary za dia mivavaka mafy mangataka isan'andro amin'Andriamanitra
mba ho vahaolana ho an'ireo zay mitady vahaolana hatram'izay nefa tsy nahita vahaolana. Raha ny marina Jesosy ny vahaolana fa ny fahafantarana ny tokony atao ao am' Jesosy a, raha misy olona mahafantatra sy mahatakatra ny tokony atao am' Jesosy dia efa vahaolana koa zany olona izany. Hitanareo nisy fotoana maty i Dorcas, i Tabita, ilay vehivavy a mpitondra tena nanjaitra ilay vehivavy azafady nanjaitra ny akanjon'ny mpitondra tena marobe tamin'ny andron'ny apôstôly. Rehefa maty izy de nalahelo reo mpitondra tena ireo satria izy no mba mijery ny mpitondra tena tamin'ny fotoana manjaitra akanjo ho an'ny mpitondra tena. De nalahelo ireo dia tangorona teo manodidin'io vehivavy io teo, eno ro zareo hoe i Pete ratsy am'le tanàna anankiray atsy, any Alida angamba izay raha tsy diso aho. De nisy niantso avy any Petera de tonga teo ary nivavaka ho an'i Dorcas dia mitsangana i Dorcas. Dikan'izany a vahaolana i Petera teo, vahaolana izy teo. Jesosy no vahaolana fa misy olona ampiasain'Andriamanitra ho vahaolana. De zany no zavatra mba keny raiko am'ireo karazana olana, ireo karazana zavatra tsy mivaha ireo nentinao mambavaka fa tsy mivaha, mitadiavanao ny fomba rehetra namahanao ny olonao fa tsy mivaha, mba mitady ny lalana avy ao am'ny tompo ary mangataka tolotsaina avy amin'Andriamanitra, mangataka hevitra avy amin'Andriamanitra mba ho vahaolana ho an'ireo cas compliqué ireo. Cas compliqué zany mahatonga miantso an'Andriamanitra hoe Dieu des cas compliqués, zany hoe Andriamanitra ny zavatra tena sarotra, Andriamanitra ny zavatra tsy voavaha izy. Zay zavatra mba angatahako am'ny tompo andro aman'alina. De tonga eto moa tsika zao am'ty resaka teny fanozonana ity. Soraty hoe teny fanozonana, zay ny lohateny androany, teny fanozonana. Teny fanozonana. Samy manoratra an'izany lohateny zany, teny fanozonana. Anazava l'izy ara-baiboly arak'izay takatro eo ambanin'ny fianonan'ny fanahy masina. Miomantsika any Diego Suarez any Antsiranana fa ho avy any izay ny 22, 23, 24 septambra tondra vavaka fanafahana. Ho antsika indray aty Antananarivo 15, 16 oktobra. Ny any Diego ao amin'ny cercle messe no anaovana ny fotoam-bavaka ny sabotsy 24 septambra, cercle messe. Za mbola tsy tany Diego hatram'izay, za mieritreritra hoe cercle messe militaire zany satria ny cercle messe hatram'izay dia ny ena miaramila no fahafantarako azy. De ny any Antananarivo indray 15, 16 oktobra ao amin'ny fiangonana fanahiny voninahitra Shopsikina Behoririka 4e étage. Teny fanozonana, fanontaniana mipetraka de zao: ny fanozonana rehetra ve mandaitra avokoa? Ny fanozonana rehetra ve mandaitra avokoa? Aza dino manapotsipotsy an'le cœur, j'aime sy ny tariny iny fa mahatonga an'le videontsika mety miramina satria sina len'ny Facebook ny videontsika raha vo tsy de ahitana an'ireny zavatra ireny. Iny izy akory tsy de za no mila an'iny cœur sy ny j'aime iny satria iny mandeha iny nge de tsy hita rehefa avy eo anaty videontsika zao. Ny commentaire ndray tena ilaiko mahita hoe manaraka foana tsika ato, za ndray no mila an'iny
fa le cœur tsy j'aime mihitsy zany mila an'iny fa le vidéotsika mihitsy ny mila an'iny de tsara zany ataotsika foana iny zany de aza mitsahatra manoratra ny zavatra voarainao ao anatin'ny fandaharana. Ny teny fanozonana no resantsika izao, mandaitra ve ny fanozonana rehetra, mandaitra ve ny fanozonana rehetra. Inona ny atao hoe fanozonana? Ny atao hoe fanozonana dia tena mivoaka avy eo ambavan'ny olona anankiray, milaza zavatra ratsy mba ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Tsy mitovy ny ompa sy ny fanozonana. Ny ompa dia tezitra fotsiny le olona dia ny teny ratsy, fa ny fanozonana kosa dia teny navoaka avy eo ambava, nididina ho tanteraka, tena ratsy, teny manimba, teny manapotika avy eo ambavan'ny olona anankiray, navoakany avy eo ambavany, nofotsorany avy eo ambavany, notononony avy eo ambavany mba hiatra eo amin'ny olona anankiray. Zay ny atao hoe teny fanozonana. Tsy voatery hoe olona iray, mety fianakaviana, mety taranaka, mety tanàna, mety firenena, mety foko, mety ho rano sy ny maro hafa. Teny le izy, navoaka ny olona teny ambavany, teny milaza zavatra ratsy mba hiatra eo amin'ny fiainan'ny olona, na eo amin'ny na biby aza, na rano, na tanàna sy ny sisa. Zay le hoe teny fanozonana. Fanontaniana mipetraka eto am-piandohana de zao, mandaitra ve ny teny fanozonana rehetrarehetra n'iza manozona? Io zany no valiana voalohany de ho valintsika amin'ny ohabolana 26/2, ohabolana toko fa 4 dia 9 sorato ohabolana toko fa 4 dia 9. Mivako toy izao, toy ny vorona mivezivezy sy ny sidintsidina manidina, de toy izany ny fanozonam-poana tsy mba hiatra izany. Toy ny vorona mivezivezy sy ny sidintsidina manidina de toy izany ny fanozonam-poana tsy mba hiatra izany. Eto zany tsika dia mahita fa misy teny fanozonana tsy mandaitra, tsy misy fiantraikany, tsy miatra satria teniteny mandeha ho azy eo. Ohatra fotsiny misy fiainan'ny olona mandeha tsara, de misy olona ny alina dia manozony. Heverinao fa ho mandrakizay anga io arenanao io, mbola antitra ianao. Zay zao ohatra. Mety nangataka vola izy fa tsy nahazo, nangataka fanampiana izy tsy nahazo de nanozony. Kodiaran-tsarety angen'ny fiainana androany ianao ambony farapitsana mety ho ambany, ary mbola ho hita aketo fa tsy maintsy mbola potika io fiainanao io. Zay zany fanozonam-poana tsy miatra izany. Toy ny vorona mivezivezy, sidintsidina, fanozonam-poana teny nalefa vokatry ny hatezerana, tsy miatra izany. Hitakeo nareo vady miseho mifankatio tsy maintsy mbola hisaraky nareo ampiro-pahafiron'ny olona efa nifankatio nefa nisaraka ihany, mbola hisaraky nareo. Hitanao zany, fanozonam-poana ny anaran'izany, tsy miatra izany. Androany ianao manam-bola fa mbola ho avy ny fotoana ianao tsy hisy vola,
Zay efa nahita olona manan-karena be fa niavonavina de taterina taty lasa nahanitra mbola ho hitakeo fa tsy maintsy mbola hanitra ny afaranao. Zany fanozonam-poana tsy miatra izany. Oabolana 26/2 zany vorona mivezivezy sidisidina manidinidina nde mandehandeha fa tsy misy fiantraikany. Zay le fanozonam-poana tsy miatra izany. Fa ny tena fanozonana dia eo anatrehana fanahy no mamoaka teny na olona manana fanahy na itoerana hery no mamoaka teny de zay teny zay no miatra rehefa avy eo. Josoa 4:1-20 no andraisantsika azy voalohany. Soraty le Josoa 6:26. Tanareo ohatra hoe mandeha mijery baolina de mandaka penalty de ozy le spectateur izay manotrina an'le ekipa anankiray. Tsy tianao faty zany le penalty ho dakana de tsy maty, mivilana, lo, tsy maty. Tsy mandaitra zany satria tenim-panozonana, fanozonam-poana tsy miatra izany, tsy miatra izany. Fa ao Josoa 6:26 milaza ohatr'izao dia nilaza fanozonana Josoa tam'izany andro izany ka nanao hoe ovaozona eo anatrehan'i Jehova izay olona mitsangana manorina ity tanàna Jeriko ity indray. Ny hainy lamatoany no sazo ny anorenany ny fanambaniny ary ny hainy faralahany no sazo ny ananganany ny vavahadiny. Josoa lehilahy itoeran'ny fanahin'Andriamanitra satria Josoa dia lehilahy nanompo teo ambany fanimpony Mosesy ary nifindra n'ilay fahendrena tao amin'ny Mosesy. Jehova dia nilaza taminy hoe tahaka ny nombako any Mosesy mpanompoka no mbanao koa dikan'izany ilay fanahy tao amin'ny Mosesy zany no ao anatinao. Zay zany ny ahafantarana an' Josoa voalohany manana ny fanan'Andriamanitra. Faharoa misy anjely miaraka aminy. Mosesy zao nisy anjely ray niaraka taminy nanomboka tao Egipta ambara-patongany tamin'ny fotoana nitsinjovany any Kanana. Josoa koa nipotry io anjely io rehefa nanomboka hiditra teo Jeriko izy. De ilay anjely niseho teo amin'ny Jeriko teo amin'ny Josoa zao izy ny komandy ny miaramila an' Jehova hiaraka aminao hanampy anao zany hoe Josoa sady itoerany fanan'Andriamanitra misy anjely ray miaraka aminy. Nanozony izy teto nilaza teny fanozonana hoe ovaozona eo anatrehan'i Jehova. Le eo anatrehan'i Jehova iny zany manambara ny fanatrehana fanahy, présence d'esprit, zany hoe misy fanahy eo de namoaka teny izy. Ovaozona eo anatrehan'i Jehova izay olona mitsangana manorina ity tanàna Jeriko ity indray. Ny hainy lamatoany no sazo ny anorenany ny fanambaniny ary ny hainy faralahany no sazo ny ananganany ny vavahadiny. Ny ozona zany de teny ray na maromaro voaka eo ambavany olona anankiray, hipetrahana hery na hitoerana hery na eo anatrehana fanahy. De ilay zavatra notenenina iny de ilay fanahy présent eo no mampitranga
an'ilay zavatra teneniny. Zay no mahatonga ny olona manantona pimasy na ombiasy rehefa te hanimba fiainan'ny olona iray, satria ny olona tsy afaky ny raha olona tsotra fotsiny am'izao tsy misy hery hafa any anatiny, tsy misy fanahy hafa any anatiny, fa olombelona tsotra am'izao fotsiny, tsy manan-kery ny ozona alokon'ny vavany, tsy manan-kery ny ozona tonon'ny vavany. De zay no mahatonga azy manantona olona hipetrahana fanahy, de milaza hoe le olona ohatr'izao iny a ataovy an'izao, ataovy an'izao, ataovy am'izao. De le olona any am'izay le mpimasy am'izay manome taridalana hoe zao atao, zao atao, zao teneny, zao tonony, na izy mihitsy no manonona, na izy mihitsy no miteny zavatra. De le fanahy miaraka aminy, le fanahy eo anatrehany, zay no manatanteraka le zavatra teneniny. Raha nanozona ary Josoa teto, mazava tsara ny zavatra ny tenenin'ny Josoa hoe voazona ohatran'i Jehova zay olona mitsangana manorona ity tanàna Jeriko ity indray. Tsy le tanàna no zonony, fa lay olona manorona ilay tanàna. Ny ainy lamatoany no saziny anorenany ny fanambaniny. Zany hoe vao manorona n'ilay tanàna izy ka vao vita ny fanambaniny, le antsointsika hoe fondation, dia maty le lamatoan'le olona. Raha mbola tohizany le fanamboarana an'le tanàna ka atsanga ny vavahady, maty ny faralahany. Zay zany le ozona mipetraka. De ny teny fanozonana tsy mety maty, tsy maty io raha tsy misy olona manafonana io, averiko. Raha nisy teny fanozonana natao, tsy maty io raha tsy misy olona koa manafonana io, manafonana io. Zany no mahatonga taranaka miaina ao anatina ozona. Le zanany miaina tam'le ozona, miteraka izy de mbola miaina koa le zafy ao anatin'le ozona, de miteraka koa le zafy de mbola miaina ao anatin'le ozona, satria le teny, le taranaka mihitsy ny ao anatin'ilay ozona. Satria nisy olona ray tany aloha tany namoaka an'io teny io, de le taranaka ray manontolo ao ambanin'ilay ozona daholo, ary io tsy maty zany. Io tsisy hoe nilaozan'ny toetrandro na hoe noho ny fahelan'ny fotoana dia miamiena le ozona, tsia. Jerentsika tsara eo amin'ny mpanjaka voalohany 1634, nisy lehilahy nanam-bola tao Jeriko, Ela no anarany, avy any Betela izy fa nonona tao Jeriko. Hoy ny baiboly, ny ainy tamin'ny andron'ny Ahaba no nanorenany Ela Betelita ny Jeriko. Tsy piko tsara, tamin'ny andron'ny Ahaba. I Ahaba dia mpanjakany Israely. Ny ainy Abirama lay matoany no sazony nanorenany ny fanambaniny, ary ny ainy Segoba faralahany no sazony nananganany ny vavahadiny, araka ny tenin'ny Jehova zay nampilazainy any Josoa zanaky Nona. Eno tsara. Rehefa nanam-bola i Ela Betelita zay nonona tao Jeriko, dia nihevitra anangana n'ilay tanànan'ny Jeriko izy. Ny ozona nefa efa ny vitsoran'ny Josoa avy eny ambavany, notonon'ny Josoa azafady avy eny ambavany hoe raha misy manorina an'ity tanàna ity indray, tanàna zay midorana ity, dia vao ozona eo anatrehan'i Jehova izy. Raha vao tafatsangana ny fanamban'ny tanàna, vao tafaorina ny fanamban'ny tanàna, de maty ny lamatoany. Tafatsangana ny vavahady, maty ny faralahany. Ilaza zavatra aminao azaho. Josoa, any amin'ny bokon'ny Josoa no misy an'i Josoa. Vita ny bokon'ny Josoa, dia niditra am'izay ny bokin'ny ry Rota, ry Samuela. De any amin'ny Samuela voalohany tsika vao manomboka mahita fa nisy mpanjaka teo amin'ny Israely. Ny mpanjaka voalohany tamin'ny Israely dia Saoly. Nanarakaraka ny Saoly Davida.
nanaraka ny Davida Solomona, de nanaraka ny Solomona reo zanako Solomona sy taranaka Solomona. Nanarakaraka ny Solomona, taranaky Solomona, de tearina taty am'izay vao nisany Iahaba. Tiako resahana am'zany hoe efa nisy olona maro be nifandimby, zany hoe amanjato taonany maromaro zay vao tonga Iahaba. De jereo tsara ty amin'ny androny Iahaba, hoy baiboly tamin'ny androny Iahaba, no nisy lay teny famojonana azafady, no nisy nanangana an'le tanàna kanefa mbola niasa ihany lay oziny, niasa ihany lay oziny. Raha lasa anampavy malala na manjato taona ny aza le teny fanjonana, raha tsy mbola nisy nanafoana de mbola eo ihany. Zany no mahatonga taranaka maro ankehitriny ao anatina oziny sy eo ambanina ozina, satria nefa nisy olona nanonona teny tany hoany. Zany nge raha nabavo ahy mahatonga le hoe raha nozon'ny olona ianao tsy anana tokantrano, tsy anana vady na tsy hiteraka, dia tsy vaolana mihitsy reo karaza pitsabona marobe, ilaina ihany le karazana fikarakarana tarehy sy ny tariny, fa ara-panafona ny vaolany, ara-panafona ny vaolany. Raha nozon'ny olona ianao anana olana momba ny asa, be de be ny olona tahin'Andriamanitra fa misy ozina eo amin'ny fiainany. Hoy aho hoe be de be ny olona tahin'Andriamanitra fa misy ozina eo amin'ny fiainany. Azavaiko. Be de be ny olona tahin'Andriamanitra fa misy ozina eo amin'ny fiainana. Ahoana hoe tahin'Andriamanitra? Misy asa nitanao, karama tsara, zany ny atao hoe fitahin'Andriamanitra. Asa tsara, karama tsara. Andraisanao vola be isam-bolana, fitahin'Andriamanitra zany. Fa noho le ozina, tsy misy firy volana ianao miasa eo dia afaka eo sahady. Rehefa avy eo ianao mahita asa hafa indray, ary tsisy asa ambanimbany ny asa hitanao fa asa ambony daholy. Fa tsy misy firy volana ianao miasa eo dia afaka eo sady. Zany eny ianao olona tahin'Andriamanitra fa saingy misy ozina manaraka. De ahoana zany hoe sady tahina zany sady voaozina? Ie, Andriamanitra mita fa nisy olona tao nanoziny, de le ozina ntonon'ny olona no mahatonga le mahatonga anao tafasaraka amle, mahatonga le zavatra ataonao voafetra foana. Le fitahin'Andriamanitra zany tsy miala fa le ozina io no manelingelina anao. Misy fianakaviana manana asa ambony daholo izy mianakavy, dikan'izany fianakaviana no tahin'Andriamanitra. Ity fitahin'Andriamanitra ity zany tena misy izy ity. Misy olona tsy niezaka, tsy naninona, tsy nanao ahoana fa dia nakarin'Andriamanitra eo amina saranga ambony ny fiainan'izy mianakavy. Tana mihitsy hoe ambony fiainana izy mianakavy, kanefa koa misy ozina nefa eo, misy ozina nefa eo, dia mikorosofana daholo indray izy mianakavy no io ozina io. Fa raha miala io ozina io de tsisy afa-tsy ny fitahin'Andriamanitra no mipetraka eo. Ileo zany mahita hoe misy olona nge tsy mivavaka be zany, tsy mahery mivavaka zany, raha zareo koa tsy manompo samby, fa de hitanao hoe tena mety zany fiainany zany, tena tsara zany fiainany zany, ambony fiainany, manana trano tsara, manana fiara tsara, satria efa izany tsy na ny fanomezan'Andriamanitra ho azy. Andriamanitra ny mandahatra, tsy azo adin-kevitra izany.
ka raha io reo karazana olona no tahin'Andriamanitra reo afaka eo amin'ireo ozona izay nanozona ny olona azy ireo dia tena fiainana mahafinaritra re zany, tena mahafinaritra. Fa ity tanànany Jeriko ity tsy ela irery no nanangana trano teo, fa rehefa nanomboka nanangana ela dia maro be ny nanangana teo e. Maro ny olona nanangana trano teo dia zay manangana matianaka, zay manangana matianaka, zay manangana matianaka, nefa tsy foy ny olona hiala am'le tanàna satria tsara le toerana, tsara le toerana. Mpanjaka faharoa toko fa 5:8 tsika ny mahita fa niponina tamin'io tanàna io nanantona ny Elisa lelan'Andriamanitra. Ozy hoe aroy ny ponina tao am'izany tanàna izany tamin'ny Elisa, masina ianao indro tsara toerana ity tanàna ity tomboka arak'izao hitanao zao, tena tsara ty tanànany Jeriko ty, arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary tsy mampahavananaka, tsy mampahavananaka dikan'izany matimaty anaka le olona eo, le bebe kely le zanany de maty, le bebe kely ny zanany de maty. Inona ny mahafaty an'le zanany? Satria manorina tanàna eo reo, le tanàna tsy azo anorenana trano, fa zay manangana trano eo dia maty lamatoany rehefa vita ny fanorenana, ary maty ny faralahana vo vita ny vavahady, fa ny olona tsy te hiala eo. Ahoana ny natongava le oziny? Misy lehilahy iray tany nanonona teny tany aloha tany, ka na manjatry taona ny teoriana azy mbola mipetraka ihany io teny io. Zava-doza ny teny fanozonana fa i Elisa moa teo no namaha n'ilay ozina tam'le tanàna, nandeha tany am'le fiandohan'le rano izy, toy izy tamin'ireo mponina reo hoe hitondrà lovia vaovao asio sira any anatiny. Zay ny taridalana nomeny Elisa teo, tenentina tany am'le fiandohan'ilay rano. Dia naidiny tam'le rano zany sira tam'le lovia vaovao zany, de namotsitra teny izy hoe tsy izao no lazain'i Jehova, tsy hisy fahafatesana na tsy fahavalonana anaka intsony iseho eto. Teny no nanozonana an'io tanàna io, ny olona nangan-javatra amin'io tanàna io, teny ihany koa no nanafoanana an'ilay oziny tamin'io tanàna io, ary nanomboka teo azo nonenana tsara Jeriko. Na i Zakaiosy aza de nanana trano tao Jeriko, Jesosy nandeha namaky an Jeriko, i Zakaiosy mponina tao Jeriko. Zany hoe taorianany namahany Elisa an'ilay ozina dia tsy nisy ozina intsony tao fa afaka nananganana tanàna tsara. Dikan'izany ny ozina dia azo vahana. Saingy fanahy no mampitranga an'ilay ozina, tsy maintsy fanahy ihany koa no manafoana an'ilay ozina ary mitsodrano, satria ny mifanohitra amin'ny malédiction dia bénédiction, ny mifanohitra amin'le fanozonana dia fitsofan-drano na hoe tsodrano. Ny ozina zany raha olona tsotra am'izao fotsiny manozona anao, tsy tanteraky zany, tsy miatry zany aza matahotra an'izany ianao. Fa raha olona hitoerana fanahy no manozona, tsy voatery miatra ihany koa fa miankina am'le olona ozonina, miankina am'le olona ozonina. Goliata zao dia nanana Andriamanitra atao hoe Dagona. Dagona ny andriamanitry ny Filistina tamin'ny fotoan'androny. Maromaro ny andriamanitra izy ireo, fa Dagona aloha zany no tena fantatra.
rehefa hiady amin'ny Filistina i Davida dia tsy niady am'izao fotsiny amin'ny heriny fa nozoniny aloha i Davida. Tsy nizoniny amin'ny vavany fotsiny am'izao hoe ianao ry Davida matoky ianao androany, tapako ny lohanao, tsisy dikany ianao, fa nozoniny tamin'ireo andriamanina. Zay le hoe tsy maintsy amina prezansina fanahy, fatorana amina fanahy ny fanozonana vao mandaitra. Zay no mahatonga rehefa nisy olona misavy any nisy tenin'ny tonony ny tany ka nisy fanahy zany ny rahany de tsy de mino izy fa tanteraka le fanozonana nataony. Zay no tsara Samuela voalohany 17:43 hatramin'ny 47. Samuela voalohany 17:43 hatramin'ny 47. Ary ilay Filistina tamin'ny Davida, alika nga no atony lamy tehany ary nalozina ny Davida tamin'ireo andriamanina ilay Filistina. Ny any Goliaty ty zany tsy vavabe fotsiny, zanga alika natony lamy tehany, matoky ianao androany tsy zany. Fantany zany io Davida io fa manana an Jehova, de tsy nasa hiady amin'ny Davida am'izao fotsiny izy, na kely azy Davida, satria olona manompo sampy i Goliata manompo Andriamanitra de mahafantatra tsara ny atao herin'Andriamanitra. Hafa ny Andriamanitra topoiny fa fantany rehefa Andriamanitra de misy hery zay. Ary natahotra ihany izy niady amin'ny Davida matoa nalozina ny Davida. Fa raha tsy natahotra ny Davida izy, raha tsy natahotra ny Andriamanitra Davida, tonga de niady tamin'ny Davida tsotra am'izao, nanapaka ny tendany Davida. Fa nozoniny tamin'ireo andriamanina i Davida. Sady nisy teny am'izay no tononony hoe avy aty de omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofo lahy. Zay zany ny fanozonana hoe matoky ianao androany de ny nofonao omeko ny voromanidina sy ny bibidia. Ho anao raha matsapa hoe misy zavatra tsy afaka aminao mihitsy misy olona nozonina hijangajangy, misy olona nozonina hinaparaky, misy olona nozonina hisotro toka. Sianabavina nantonandray andro hatramin'ny mbola kely izy pasteur dia ninanaparaky, hatramin'ny androany za tsy afaka amin'ny aparaky io. Ianao mademoiselle be zao ve? Ye, minanaparaky ahitanao io. Ianao ve hoany nisy fotoana nandeha tany amina Pimasy, tany am'ireny mpanompo sampy reny, nitsabo tena satria nararina ohatr'izany, de tany ianao nomenan'io ieno zisy. Mazava ho azy zany fa nozonina mihitsy ny paraky iny, nisy teny nampanarandiny iny tsy ho afaka am'ty tsony ianao mandrakizay. De le olona tsy mahafantatra fa de mihinana izy, efa fanahy no miazona anazy ao anatin'ilay finanana paraky. Nisy vehivavy nyresaka tamiko, tsy nyresaka tamiko fa tao anaty fotoam-bavaka, mihetsika de moni tao anatin'ny fotoam-bavaka de nanontaniana rehefa avy ao, tomany be izy, zaho izy rehefa feno 9 taona ny fanambadiako de tsy maintsy misaraky. Indroa zay ny nanambady. Rehefa feno 9 taona ny tokantrano dia tsy maintsy misaraky indroa. Zany hoe 12 taona zany efa laniny tamina tokantrano. 9 taona rava, 9 taona fanoroany rava. Zao izy atao amin'ny tompo sady atao amin'ny fiangonana ho atao batisa mialady. Inona no mahatonga zany? Satria zany mihitsy ny zavatra nitenenina tam'ilay fanozonana hoe 9 taona ihany no avela
anana no tokantrano fa raha vao tapitra io dia rava ny tokantranonao ka na iady manahoana azy na iezaka manahoana azy fa rehefa tonga ny enina taona dia tsy maintsy rava le tokantrano. Anabavy anankiray koa efa nanomboka tany amin'ny taona 2016 no nivavaka tato anatin'ny fiangonana zay tandremako. Isaky ny bevoky izy de rehefa tonga ny fatelo volana de miala le zaza anatin'ny kibony mandeha raha miala miverina zany hoe reraka malahelo fanoroany bevoky indray teo amin'ny fatelo volana miala le zaza tao anatin'ny kibony malahelo mafy maina ohatry ny kitay ny vadiny tonga tao an-trano hoe lasa indray le zaza pasteur. Efa hitako zao mihitsy ozy le zanako io le zanako io zatran'ny zazalahy zatran'ny fahitako any fa endrikendriky le izy ozy izy fanotelony nisy torohevitra ihany no meko aro zareo fa somary kamokamo zay malaindaina izay tam'le torohevitra de nisy vavaka nasaiko nataondrao ary nasaiko anantona anao traitement délivrance. Hitanao misy taontsika mbola tokony anao traitement de délivrance fa enao mihitsy indray ny kamo no mahatonga anao kamo io de mbola io fanahy io enao mahita hoe voafaritra enao mahita hoe tsy mbola afaka tsara fa enao zany mahita io rangazy tsy maninona tsony io e io zany de mbola le fanahy io miazony ao mbola le ozony io satria tsy tiany anao ho afaka na de mpanompon'Andriamanitra aza mazoto hivavaka fa enao indray ny lasa kamokamo enao indray ny malaindaina mbola izy daholo ny ao ambadika eo mbola resiny lay oziny mbola resiny lay fanahy ratsy hita zao tokony olona mbola hivavahana tokony olona mbola ho délivrena tokony olona mbola ho afahana fa enao zany ohatrany kamo zany enao hivavahana mbola izy io de ny tsara hoe efa indroa ny tratran'lay le afa-jaza foana zaza efa telo volana mbola mbola mangingina mbola kamokamo tamy fanotelony mbola io ndray de nitononiko ny hoe ny teny fanozonana natao taminao hoe ty ny zanakao de tsy oatra ny telo volana anaty kibo tsy tantiny satria zay mihitsy ny teny hoe enao mahazo bevoka fa tsy mihoatra ny telo volana ao anaty kibo ny zanakao zany hoe voaka andray 4 mois lay zaza de tsy mety foana vo andray 4 mois le zaza de tsy mety foana la andray 4 mois le zaza dia tsy mety foana misaotra an'Andriamanitra amizao bevoka amizay izy dia nomeko rendez-vous isan-kerinandro isaky ny alarobia no mandray azy zao isaky ny alarobia isaky ny alarobia ho enao raisiko foana ambara-pahatonga ny fotoana iterahanao dia raisiko anao isaky ny alarobia dia isaky ny alarobia izy milahatra raisiko isaky ny raisiko roana ny fanahy ny rahanao ao anatin'ny kibony izay tsy mamela azy tsy mamela ny kibony oatra ny 3 volana mioka mandoha mienjera amin'ny tany mitsipatsipaka tonga ny alarobia manaraka sady manao fanatitra ihany izy satria ilainy zany amy tontolo ara-panahy satria fanatitra ny nateriny olona
na tonga anio nandeha ilaina koa ianao manao fanatitra micontre le zavatra nataony olona. Roana ndray amin'ny manaraka de mitombo ny kibony. Nanontaniako ny kibony tamin'ny farany 7 volana. Zany hoe efa namakivaky efa bolana mbola tsy ary nivakiny hatramin'izay izy satria 3 volana izy hatramin'izay de afaka. Zao izy efa 7 volana. 7 volana. De dinio tsara. De izy hoe dada zavy afaka mandeha manao écho am'izay ohatray afaka manao écho ianao ka. Za mankozy tamin'ireo kiboko rehetrarehetra reo mbola tsy ary nanao écho sady mbola tsy ary misafo. Ndana ho ahy ianao misafo de ndana manao écho. Falifaly be izy tamin'ny tapa-bolana niaona tamiko tamborao. Zazalahy izy ato dada ozy. Faly ahitanao io. Faly ahitanao io. Eno ah. Faly ianao fa miambena tsara ary mivavaha tsara fa le fanahy tsy lavitra satria malahelo izy tsy tanteraka amin'ny tanjony. Tsy tanteraka amin'ny tanjony de na de efa 7 mois izy zao mitongava eto foana ianao ambara-piterahanao. Tamin'ny farany teo ny zavatra ny roana ny ala tao anatiny. Fanahy izay tsy navita nanaka anazy tamin'ny 3 volana hiakatra 4 bolana fa iandro eo ampiterahany mitsipaka indray tanao. Zany tsy vitany zany, tsy nanana hery izy zany, anakanana sy anafoanana n'lay zazakely fa ny sisany rasany ray eo ampiterahany io no ambenanay. Io ndray ny voaroka tamin'ny alarobia lasa teo tsipatsipaka. Tsy fantatro na mbola misy ao zay na tsy misy. Fa ny zavatra hitako ao anatin'ny baiboly nasaina i Saoly anringana ny amin'ny Malekita rehetra. Kanefa ny matavitavy tamin'ny Amalekita tsy voaringana. De io matavy io tsy naringana io no nanalany Jehovah Andriamanitra azy teo amin'ny seza fiandrianana. Zany hoe le zavatra kely sisa vela eo no mampialanao eo amin'ny toerana lehibe zay nametrahana Andriamanitra anao. Raha lasanambavy zay le singam-bolo mandavy vosotra. Raha mbola misy ambokambon-javatra tavela ao, misy ozona kely tavela ao, fanaratsy kely tavela ao, manimba zavatra iny, mamotika zavatra iny, fa mila ringana tanteraka ny Amalekita rehetra. Tena ratsy ny teny fanozonana satria misy olona nge mavita mamono ombo ahy mba motehana olona. Misy olona mavita manolotra olona ho alatsa-drà anankiray amin'ny fianakaviana atolony ho alatsa-drà mba motehana taranaka ray manontolo hoe zay mila olona ray ao amin'ny fianakavianao atolotra ho anay vonoanao dia enao ataonay manan-karena fa ny fianakavianao ray manontolo potika rava lany tamingana. Dia mavita mamono olona mihitsy hoe ianona vonoy mama vonoy na ianona vonoy na mama na zanaka na iravavy vonoy. De voly am'izay mamono azy amin'ny alalan'le olona. De misy teny tononona ny ambadika. Teny mpanozonana. Taranaka rehetra tsy tafavoaka fe olona ray eo ny tafavoaka. Misy olona manan-karena noho ny fanoloran'ny fianakaviana any amin'ny sang any eo ambany fifezan'ny Satana. Tapitra poteny Satana reo fianakaviana reo fa izy managaga eny hoe ity olo ity manompo sampy be nefa manan-karena. Zay mivavaka nefa tsy tafavoaka, tsotra ny antony. Nampanan-karena azy dia ny herinareo ny nalainy, ny vintanareo ny nalainy, ny mombamombanareo nalainy de nafindran'ny Satana any aminy. Ka na mivavaka aza, vavaka tsy lasa lavitra, vavaka tsy tonga lavitra. Mila teny. Zany ngeny mahatonga anareo amin'ny sasany amitsika hoe ny vavahana dia nisy tevoliny ala. De ianao zany faly tena afaka, misaotra ny tompo tena afaka voninahitra ho an' Jesosy. Nisy fanahy niala fa tsy voatery afaka. De efa kelikely eny dia
mandeha ny vavaka de to tsy maninona afaka raha volana misy zavatra voatonona indray ao anatinao miaka mandeha ny ha fa hoana indray ty raha ny marina misy zavatra zany ao miala aloha ny sasana fa ny sasany mbola ao zany mahatonga anao ela be ao anatina efitra ela be ao anatina tany karakaina satria misy zavatra ao miazona misy zavatra ao mijanona ao anatinao fa nisy parti miala fotsiny de nisy nisokatra kely ny fiainanao zany no ilanany traitement de délivrance zany no ilana traitement de délivrance traitena potehana ravana miala tanteraka afaka tanteraka fa rehefa afaka tanteraka ianao meo andohanao am'izay le tsodrany rainao de iotran'ny avoana ianao raha lasana mbavy malala josoana nonona an'le teny fanozonana amanjaty taonany tsy niala teo le ozony rehefa niona tamin'ny teny ny fotsorany Elisa ny mponina atao Jeriko de foana ny ozona nanomboka teo tsy ampy le mivavaka fotsiny e tompo ao vonjeo a tompo afao ao fa mila mifanena amina hery ianao mila mifanena amina hery ianao misaotra ny tompo a omaly ana ny ray nabavy anankiray avy amina firenena anankiray tantarany fiainana izy zay tsy voatery azoko azavaina raha tsy efa izy mihitsy no mijoro vavolombelona fa misy lesona fotsiny tiako ampitaina zaho izy tsy de manana olana loatra amin'ny arabola sy ny tariny fa za manana fiainana ambonimbony fa enikany hoe misy zavatra fafa amy fiainako misy ozina amy fiainako misy lalana tokony hisokatra ozy a any amy firenendehibe any asa tokony ho azoko fefa tokony efa raikitra zao fa rejete tampoka indray zay fa vonona rejete tampoka indray zany foana ny ainanay ozy izy de za ozy leo an'le situation efa maninona ary za ohatra zao foana de za ozy efa nisy pasteur ozy avy tany a France ny antohana avy any France mihitsy andeha hivavaka ho azy any am'le firenena misy azy mazava azy fa za tsy manana olana ara ekonomika firenena misy azy fandavatena lehibe nataon'ny pasteur ary sacrifice lehibe nataon-dranabavy fa zaho izy tsy afaka de nisy pasteur ray koa zay efa nivavaka ho ana de nampanao an'izao zao atao zao atao zao atao zao atao de za koa tsy resy lahatra loatra am'le zavatra natoriny fa nisy olona ozy nyteny tamiko ity pasteur ity indray ity antsoy ity de midira ao amy paginy ity de jereo ny fandarany ao de antsoy ity pasteur Isidore ho an' Jesosy ny voninahitra de zany ozy ny nafantarako anao de za miantso anao zao pasteur de mizavatra natoroko azy de za miresaka aminy hoe fa reko sady ny fanatrehan'Andriamanitra eo amy toerana misy areko manatrika azy any ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa nandeha nivavaka fanafahana miala reo karazana ozona sy fanaratsy sy ny tariny maivana tanteraka la distance n'est pas une barrière zavatra mbola tsy ary nitranga taminy hatram'izay ninona vavaka natao taminy nizaniza nivavaka ho azy sy mbola nitranga zany fa isaorako ny tompo rehefa nivavaka ho azy ao maly dia nitranga zany zavatra zany tanao misy zavatra tsy mitovy mila mifanena amina hery ianao raha lasana bavy mila mifanena amina hery ianao hery zareo tsara tsy ny olona rehetra no afaka nanafoana an'le ozona atao Jeriko fa jereo tsara ny haben'ny hery tao amin'ny Elisa raha vakitsiko mpanjaka faharoa toko faharoa io anao nge tsara Jesosy
Fanjaka faharoa toko faharoa de raisitsika manomboka amin'ny andininy fa 3:20 hatramin'ny 5:20 hoy ny baiboly. Ary dia niakatra avy tao izy ka nakany Betela, ary noho niakatra teny an-dalana izy dia indreo nisy ankizy lahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakora azy hoe mekara ry ilay sola, mekara ry ilay sola. Elisa dia chauve, zany hoe misy sola ato, za zao misy kely ato aoriana ato. De nanany azy ny ankizy lahy tao amin'ny tanàna io, mekara ry ilay sola, mekara ry ilay sola. Zany atao hoe fa manany ihany, ozy majanga mivaza. Andininy 7:20 sositra izy, ary nitodika izy ka nahita azy, nahita an'ireo ankizy lahy marobe reo, dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehova. Tanao zany, tsy ozona am'izao fotsiny fa miaraka amina fanatrehana fanahy, misy fanahy tao, nozonony tamin'ny anaran'i Jehova. Ary dia nisy beravavy roa vavy avy tany anala namiravira 250 tamin'ireo ankizy lahy madinika ireo. Vao namotsitra, vao nanonona teny Elisa, tsy fantatra hoe inona ny teny notononony teo no eo. Teo no eo ihany. Dia nisy bera tsy nanana programa andeha ihinan'olona, nisy bera tsy nanana programa andeha iona am'ireto ankizy lahy ireto, mivoaka avy any anaty ala avy any, misy fanahy mitondra an'io bera io, misy fanahy mitondra an'io bera io, nanramatra an'ireto ankizy lahy ireto. No viravoray ny reto ankizy lahy 250 ireto no ninony teny avy eo ambava ny Elisa. Satria ina ny antony, Elisa nisy hery tao anatiny. Jereo tsara iny 5:20 nankaiza izy rehefa avy teo, dia niala teo Elisa ka nankany any tendrombohitra Karmela, ary avy tao niverenany any Samaria. Nankaiza eny tendrombohitra Karmela iny hivavaka, olombavaka rahalahy sy anabava no afaka manafoana zavatra, olombavaka no afaka mandidy zavatra hitranga, olombavaka no afaka manafoana zavatra hitranga, olombavaka no afaka manafoana ozona, olombavaka no afaka manafoana zavatra mitranga eo amin'ny sainany olona. Ahoana no ataonao mba tsy handairan'le ozona ianao? Mila feno ny fanahy ianao. Rapitsika manohy azy satria fa tapotra ny fotoanandroany. Hotoizatsika am'izay rapitso hoe ahoana no ataonao mba tsy handairan'le teny mpanjonana ianao? Satria ny teny fanjonana de tena misy. Mbola hidirantsika manaraka hoe misora fahazamanozona. Za koa mahita fa i apôstôly Paoly nanozona tao anatin'ny baiboly. Petera nanozona, i apôstôly Paoly nanozona, mbola jerentsika daholo reo. Raha sanabavy ao anatin'ity efatrandro ty ny zavatra iriko ty zao. Tsy misy ozona tafapetraka eo aminao. Le teny fanjonana nataony olona androany dia nanala teny fanjonana, nanafoana teny mpanjonana notoizan'ny olona, nataony olona tamina raim-pianakaviana anankiray. Tanareo ao ambadiky ny zavatra ampianarina manko dia mifongatra daholo le zavatra makasikasika an'iny fampianarana iny. Tao amin'ny fampianarana momba ny esprit de réclamation de ozy le nabavy anankiray, za ozy nanofo ny fokasigara efa 10 taona lasa no ny fokasigara farany. Zay le esprit de réclamation te amerina anao hifokasigara. Ao foana le izy fa nisitrika, fa vao ndeha le fampianarana mivoaka izy. Tsy le fampianarana akory no namoaka azy, fa le fampianarana no naneo an'le zavatra nisitrisitrika ny afina tany. Raim-pianakaviana anankiray manana ny toerany, ambonimbony toerana, mpiasa-panjakana ambony, no niraisiko androany.
misy olona miady an'le tanin zareo, io tany io lova avy amin'ny papan zareo, de le taratasy momban'io tany io misy olana hatram'izao any amin'ny fitsarana any. Rehefa nivavaka ho azy a de jereo fa atoato ianao a dia hisy nofy ianao atoato, ary iseho any anatin'ny nofy a le zava-misy, any anatin'ny nofy Andriamanitra aneo an'le zava-misy. De ny tantarany nofiny am'izay izy androany. Nandeha ozy a de tonga tany am'le tanàna am'le misy an'le taninay, de misy ala be ozy, de ozy a tam'le olona tao tanàna teo, tsika ty moa zany de tsy mba mivoatra mihitsy jereo ty ala be ty miditra am'le tanàna misy atsika, miditra am'le tanàna misy atsika. De rehefa tonga teo Loloa izy a de nahita olona anankiray mpiandro ondrinay tany aloha tany mikakà eo amoron-dalana am'le toerana mandeha am'le tany, le tanin zareo zany, le tanin zareo le tsy mety azo io fa misy olona miady an'le tany nefa le tany any zareo. Le olona ozy nikakà teo, tsy nividy jus a fa nikakà teo, tsy nipipi, tsy nikohaka fa nikakà teo, misy heviny zany. De lasa ozy a nandeha rehefa avy eo, de za nandeha ozy nisy olona niresaka tamiko, de rehefa nisy olona niresaka tamiko izy ohatrany niditra tato anatiko le olona, le olona zany niditra tao anatiny le olona, satria olona izy nanontany hoe ianao nga efa mivavaka hatram'mbola kely? Efa nivavaka ianao? Misy dikany le fanontaniana hoe hatram'mbola kely efa nivavaka ianao? De tampotampoka teo izy niditra tao anatiko le olona, de za ozy ohatry nihafahafa teo. De rehefa avy eo izy a nandeha de niverina tam'le lalana rehefa avy eo a dia ninazava ozy le lalana rehefa avy eo, le lalana fenofeno ala iny, de nadikako tam'le izy. Iza tsara hoa le olona nikakà mpiandro ondrinay tam'mbola kely izy, io olona mikakà io zany a io ny nandefa fanahy maloto, satria le dikan'le kakà zany nanao maloto, nandefa fanahy maloto teo aminao, de le tany io zany bloqué, misitriky ny dosie any amy fitsarana any tsy mety mivoaka. De le hoe ala be tsy hitanao zay idirany eo zany blocage, tsy azonao, tsy hitanao zay angalana an'ilay tany, satria le io ankizy io olona nikakà io no nandefa an'le fanahy mahatonga anao tsy azo an'le tany. De le hoe le olona nanontanytany hoe tam'mbola kely, dika zany hatram'mbola kely anareo dia efa nadiavany olona io tany io, efa nisy fanahy tafiditra tao anatinao, hatram'mbola kely maty any papanareo fa tsy azonareo mihitsy le tany. Fa rehefa niverina reo ve de nianazava, tsy in'zany fa itsika miaona am'izao io anatin'izao vavaka fanafahana zao de manomboka ia mazava io zavatra io, de zay hoe ndana mandeha am'zay zavatra apetrak'Andriamanitra ao am-ponao mediava de alaivy io tany io, tsy fantatry zay tonga ao an-tsainao na ho any amy fitsarana na misy olona ho atonina tsy haiko fa ndana fotsiny miady, satria mila miady fa tsy tonga ho azy eo aminao io tany io. Misy olona nanao teny fanozonana tany aloha, zareo nge olona mbola somary tsy de mbola anatinatiny hoe mbola tanora satria mbola latsaky ny 50 taona izy, fa nana olona rangantotra be no miresaka hoe ty azonao io tany io, ty azonao daly io tany io, ty azonao io tany io. Da tsika amizay satria avy amina teny fanozonana, fa no ny herin'Andriamanitra mihetsika sy miasa de manomboka miala ny heriny maizina sy ny teny fanozonana. Raha lasana be dehibe ny zava-miafina amty fiainana ty, aza mifampitolona samy rery amy fahaizanao, aza mifampitolona samy rery amy fahafantarana olona, aza mifampitolona samy rery am'izay mety hoe amboponao, fa andao hiditra amy tontolo ara-panahy raha hiady, raha zava-panahy ny mahazo anao, zava-panahy ny vahaolanao anio. Hitanao manokana ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy tapitra ny adiny ray rapitso indray.